ny zavaboary. Ny maleo, rinjakatena, ry popo sy bodo, Jesosy Andriamanitra fanamasina ny ositra, tady vola fanambadiana, zanaka manjafy, taranaka faramandimby, konfornao, fitiavanao, alahelinao. Inona koa azo tenenina? Hafalianao, fianaranao, fahafatesanao, fivelomanao. Misy zavatra dino? Ay le bozaka. Fiainanao manontolo, rehetrarehetra, rehetrarehetra ozy aho, rehetrarehetra ao anaty baiboly. Quand je parle rehetrarehetra zany, na dia anao mandeha mipipi, na dia mandeha toilette, rehetrarehetra. Nareo miko fampianarana. Misy certaines choses tsy fantako, misy certaines choses fantako. Maninona nataon'Andriamanitra mandeha toilette isika? Misy antony ao. Surtout les livres colis. Rehetrarehetra ozy aho. Fa misy certaines choses tsy fantako. Za zao voaingana nalala hoe ozony scientifique hoe maninona misy volo-kelika hono, ay miregle température hono. Ah bon ozy eo, bon tsy fantako zany. Mbola mila jerena zany. Fa ozony baiboly, zavatra rehetra ohatrany tsisy dikany ozy izy, misy antony daholo. Donc ny baiboly tompoko fiainana mandrakizay, fa tsy vitany mandrakizay ihany, manomboka eto amin'ny tany io, manomboka enao maheno tenin'Andriamanitra. Voilà. Fa ny olana fotsiny zany olona anankiray tsy tonga saina amin'ny spirituel. Tonga saina rehefa mangatsika, tonga saina rehefa mafana sy nona. Fa le ara-panahy zany zavatra tsy niainana hatramin'izay. Ahoana moa za niaina 30 taona, et puis tampotampoka tenin'Andriamanitra miteny hoe sokafo ny fonao. Et puis les sentiments ohatran'izany nahita vehivavy tiako le foko fandraisako anazy sy nahita lehilahy le bogos. Fa tsy zany angely izy, sentiment fiatsonan'izany, émotion fiatsonan'izany. Fa tsy fonao. Miresaka zany ny baiboly zavatra anankiray tsy fantako mihitsy. Sokafo ny fonao. Alefa ho any amin'ny tompo ny sainao manontolo rehefa manompo anazy. Ahoana amin'izay andefasako ny saiko any amin'ny tompo, zay amin'izay raikitra amin'izay le problème an'zareo à l'époque hoe ahoana eritreretiko Andriamanitra tsy mbola hitako, asio sary vonga anareo dia imagineko le Andriamanitra be volombava. Au fait be volombava be fa misy clé, tsy fantako izy namorona an'iny sary iny. Et puis les Jésus ndray le zazakely. Et puis tsy fantako aviazana moan'zareo hoe remarquenareo ty rehefa mparitaka be ny évangile teto en Europe. Manahirana ny vazaha mieritreritra hoe vahoaka hébreu mainty fa tsy vazaha. Manahirana lohan'zareo mieritreritra Jesosy tsy fotsy. De natao barbu blanc le izy, natao peau blanc le Andriamanitra, de Jesosy natao yeux bleu. Fa raha manao recherche kely fotsiny ianao,
na dia ataontsika hoe nanompo sampy zareo fa mainty daholo ny sary vongana à l'époque. Dia ny fironina ny Marie aux cheveux blonde. Dia ny fironina moa Jésus ohatray tena na zaza mahita anazy tonga dia tara. Ohatray bogosy bebe izy. Et puis zany ndray mamaky baiboly il a ni beauté, tsisy zatra mampitsiriritra anazy ohatra ny mahita katemia anankiray hoe moromorona kely comme ça hoe nefa ao ny herin'Andriamanitra manontolo eto ambony tany. Alléluia. Manahirana be ny scientifique. Bon, fataty aoriana moa zany tellement les preuves efa tsy hita zay anafenana anazy Adama sy Eva nge mainty. Sinoa nge mainty ny tena mariny. Raha ohatra ka descendant-n'olona anankiray zany ny firenena fa za nge mainty ny tena mariny. Fa Andriamanitra moa zany nanamboatra ny rasin'olombelona dia ny varieny le izy. Aona sy ny fohifohy, aona sy ny lavalava, aona sy ny mahi, aona sy ny botabota, aona sy ny ahoana koa. Tsisy mitovy de toute couleur. Donc misy olona mainty zany, misy olona blanc zany, misy olona rouge, misy peau jaune, dia inona koa chocolat au lait nataony daholo. Bref, alléluia. Vakiko ty zavatra ty anjaranareo mandinika. 1 Jean 4:1. Bien-aimés, n'ajoute pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Aza mino ny fanahy rehetrarehetra ho izy fa éprouvez le fanahy. J'espère que nareo fa éprouvez ny fanahy ty aminahy ty. Éprouvez. Tsy zay mitonona Jesosy zany dia alléluia amen. Pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci à l'Esprit de Dieu aux is. Et point d'interrogation. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Zay les versets, ça reste tout de suite en ligne. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc zany raha ajanona am'zany zany le verset zany zay mitondra hoe Jesosy zanak'Andriamanitra tonga nofo zany avy amin'Andriamanitra. Sa tsy zay? Oui, oui. Verset 4. Vous is, virgule, vous. Dinio tsara le vous io rehefa miteny izy hoe enao. Enao ve ao anatiny sa tsy ao anatiny. Certaines choses restent amin'ny finoana, fa certaines choses non. Tsy vitan'ny finoana io. Les preuves existentielles no amin'ny zavatra teneninao hita maso. Alléluia. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, tiako be mahita le tsy verset fa le olona miteny hoe zay atao anaty koa lehibe no zao tontolo zao est plus grand que celui qui est dans le monde. Ny atao anaty koa na resy an'izao tontolo zao puis misy arigné mandalo hoe oay atahorako edy mahafinaritra. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Tsy voatery so dia zay abonné ao dia mijery ve? Non. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et de l'esprit de l'erreur. Ahoana zany? Donc zany za zany mahita tsaratsara zany. Le Jesosy tonga iny zany ndray naverina deuxième ozy izy. Ahoana? Ka izy mikonfesse hoe Jesosy zanak'Andriamanitra, izy koa mikonfesse izy ny tena Jesosy en personne. Dia ahoana zany andraisana an'izany? Zay mahatonga an'izy hoe apetrako amin'ny fahendrenao zany, apetrako amin'ny discernementanao sy ny éprouvationnisme-ny tout esprit. Tsy hitanao amin'ny dictionnaire zany. Meba tsy natony satria koa miteny italien le izy va bene.
ratsy zany. Teny ratsy zany meva sa hono. Ino dia zany fa za tsy miteny foana. Bon, entre parenthèses. Bon, apetrako amin'ny fahendrenao le izy. Genèse 3:5. Vakio tsara io. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset manaraka. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Apetraka amin'ny fahendrenao indray zany verset anankitelo zany. Satan zany pointe avy tany zany biby lava. Tsy maty nareo fa fantatr''Andriamanitra nareo ho lasa comme des dieux. Izy am'izay taty aoriana zany ny teny hoe tsy fantatry nareo nga nareo ohatrany Andriamanitra. Maintenant la question qui se pose am'izay. En fait nandainga ave le biby lava sa niteny zavatra mariny. Satria moa tsy rehefa ninjera zareo ozy ny tompo. Lasa ohatrantsika izy zany. Maintenant le ray ny lainga ave ny teny marina sa ny teny lainga. Ohatrany un Jean hoe rehefa miteny Jesosy izy avy amin'ny tompo. Maintenant moa sahirana be ny lohan'olona mieritreritra hoe Satan vient de Dieu. Soit est-ce contre Dieu? Aiza ny tianao? Angatsy tsy tenin'Andriamanitra ny teny hoe je dis ozy izy. Vous êtes tous des dieux. Sa tsy zay? Donc, sotra ho an'ny tsaratsara fa nanome sopapana ihany ianao Jesosy. Za ndray mbola amboninao. Za Andriamanitra. Je suis Dieu. Ianao mbola ao ambaniko. Aza dimo ry Jesosy ianao ihany ny teny mbola Jesosy fanondroany moa izy zany. Le teny Jesosy le anankiray iny. Dieu est plus grand que moi ozy izy. Donc ahoana zany? Ianao miziriziry za Jesosy. Tokony reo olona reo nge mba mifelaka kely ny tsaratsara zany sa tsy zany? Vous êtes des dieux ozy izy ko. Vous êtes tous des dieux ozy izy. Vous êtes fils du Très-Haut. Za tsy zany, za Dieu. Zay ny tiako, place de Dieu ny tiako. Sa tsy zay teny ny verset teo. Maintenant apetrako amin'ny fahendrenao. Mitsara an'io teny io. Mandinika an'io teny io. Discerner an'io teny io. Aiza ny tianao? Zay mitonona Jesosy dia avy amin'Andriamanitra. Sa le olona anankiray tsy mitonona indray hoe za tsy mino an'i Jesosy nefa ianao indray ampiny. Nefa izy indray manampy anao tsara fanahy aminao. Aiza zany tena izy? Le mitonona Jesosy ianao kakerany manta. Raha vao misy occasion. Dia misy olona anankiray indray za tsy miraharaha évangile. Dia rehefa avy eo indray ianao rehefa mandalo fisedrana amin'ny fiainana iny le olona tsy mivavaka amin'ny teny hoe za tsy mino an'i Jesosy indray manampy anao. Alléluia. Fantaro. Fantaro le izy. Jesosy nanome fanoharana ohatran'izany. Misy olona anankiray mandalo izy, nandalo ny mpisorona. Epoe misy olona anankiray indray tsy fatampevina viana ena nalainy le olona anankiray. Aiza ary avy amin'Andriamanitra ary. Remarquez anao fa fianakavianao tsy dia manampy anao loatra fa le namana tena manampy anao rehefa tena misy sedra ianao. Aty andafy ty moa zay fa hainay tsy enjery zany. Nareo tsy dia aty andafy ty fianakavianareo miteny hoe tonga avy aty dia aty aminay mipetraka. Mafantara olona. Rehefa tonga aty ianao ny malagasy aty tsy hoe 100% fa misy manampy ihany fa namana ny tena manampy. Donc le havana ave tena havana sa le namana tena havana. Zay mitonona ny Jesosy zany tena kretien sa zay tsy mitonona Jesosy satria mantsy. Riavako mitompo. Misy olona tsy mivavaka. Tsy tia mandeha boîte de nuit izy.
misy olona tsy mivavaka tsy tia mijery film vetaveta, misy olona tsy mivavaka manaja natiora izy manaja namana sy ny fianakaviany. Fa misy indray ny olona mivavaka dia ahoana zany? Raha ohatra ka témoignazeko zany hoe ay depuis zanino an Jesosy mijanona tsy nandeha boîte berk et alors any nomboka nino an Jesosy ny kitian Jesosy tsy niteny ratsy et alors ianao mbola ambony gentilisa tsy tia miteny ratsy. Misy olona tsy tia miteny ratsy hatram'izay. Misy ny olona sanareo tsy mbola nahita an'izany? Za bon tsy fantako fa aleo confirmena le izy. Za zao sura be tsy andro zao tsy tia miteny ratsy na mbola tsy nivavaka vardaop bon tsy fantako na teny ratsy ty fa mifona raha teny ratsy kay le anina ole masoandro teny ratsy zany. Ay tsy teny ratsy ony. Antonia io zao mbola tsy fantako pour tena chrétien izy io zany. Io zao tsy tia miteny ratsy. Sa tu aimes insulter les gens? Non, non izy. Donc inona zany maha-chrétien anazy zany? Raha ohatra ka ny témoignazeko hoe ay depuis za nandeha boîte non nandeha l'église mijanona tsy nandeha boîte berk tsy manaitra anazy zany. Depuis za tsy niteny ratsy tsy manaitra anazy zaza mitory za mbola te foka bozaka ako. De alors ahoana? Ahoana zany tena fandehany? Apetrako amin'ny fahendrenao ny mitsara an'izany. Inona ihany tena izy? Za nge malala fa za tsy teny. Sao de voavonjy eo ianao. Sao de miditra amin'ny vérité io ianao. De zay fa tsy de tianao loatra le vérité. De aleo tsy teny fa aleo le izy zay metimety aminao hoe. Alléluia. 1 Jean 2,14. Oh là là, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Avinge zosy fensoa ampitahantsika kely ty. Ato misy père ato, ato misy jeunes gens io. Raha tsy diso efatra zanaka zo. Père zao ty mbola tsy mananjanaka jeune. Ato efa quarantaine d'années ngaby izy zay. Ato vingtaine d'années ngaby izy zay mahery. Bon quelque voilà. De jereo amizay avoy le verset. Nareo zao mieritreritra hoe père de zo zany fa tsy zo nge adressé n'io teny io e. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Fo izy amin'ny teny rehefa jeune Jean io de ty. Non, conditionné io. Teneniko anareo. Io père io zany adressé an'io. Zanaka zo maromaro noho ny zanako. Fa io teny io tsy mandeha amin'ny zo. Fa mandeha aty aminahy io. De ty teny jeune Jean io tsy mandeha amin'ny iza moa zany feno soa satria jeune ave izy. Zay. Nareo mieritreritra teny rehetrarehetra anaty Bible io de hoe ray manoratra aminao de ianao zany rehefa niteraka 3 5 de dady ianao de ianao teneniny Baiboly. Tsy ianao ny teneniny. Lazaiko anareo inona ny antony? Avoy le verset. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Donc, Bible zany rehefa miteny hoe connu zany Adam connu Ève. Maintenant, olona anankiray en tant que niteraka fotsiny comment tu connais Dieu? Ianao mila mipénétrer amin'ny profondeur amin'ny fondy. Ohatra ny Adam pénétrer amin'ny vadiny, ianao mila mipénétrer n'Andriamanitra. Là, tu connais Dieu. Fa nga rehefa niteraka de ianao teneniny Baiboly. Donc ianao zany rehefa jeune zany ohatra ny feno soa zany de hoe j'ai vaincu le malin. Ahoana bon io zany ianao fa naresy malin. Voilà. Hitanao tsy resiny io. Le malin zany mbola ampianarina anazy hoe ahoana zany démonologie zany.
Maintenant rehefa miresaka olona anankiray jeune ange, tsy hoe le olona 30 taona na 20 ans de hoe jeune Jean parce que vous êtes fort, peut-être ianao fort am'le physique mahavita pompe zato par rapport an'le papa. Fa ianao tsy naresy an'ny Satan. Parce que tu n'as pas connu dès le commencement. Romains 11:33, juste passer vite fait. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? 1 Corinthiens 2:10. Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Rantaniko zany zo zany en tant que papa zany, ianao fa sonde profondeur de Dieu niditra tao. Zay mahatonga l'izy hoe le pera resahany io tsy midika ianao rehefa niteraka de ho anao io verset io. Apetrako amin'ny fahendrenao ny jugement zany. Andriamanitra misepare amin'ny alalan'ny teniny profondeur-ako. Andriamanitra koa mipermettre olona anankiray misonde ny fony au plus profond de Dieu. Par l'esprit, bien sûr. Donc mazava iny teny 1 Jean iny hoe je vous écris père, fantatrinareo am'zay, tsy ianao papa resahana. C'est même pas toi, jeune Jean. Qu'est-ce que t'en sais momba resaka Satan? Ianao fa ferifasa un dragon fotsiny ve entre parenthèses. Ianao fa ferifasa resaka biby lava resahana any amin'ny Genèse io. Efa nahita an'io ianao. Ianao efa nahita ratsiny devoly ve sa tantaraina ianao hoe ratsiny devoly, mpamon'olona ny devoly, na zany hoe mpandainga zany aza parfois aza mbola tolérenako. Fa ahoana ny aratsiny? Ianao fa naferifasy nahita face à face le diable. Comment tu vas vaincre quelque chose que tu ne connais pas? Donc les jeunes gens tompoko tsy hoe rehefa tanora ianao de miadresse an'io olona anankiray avy niady io, olona anankiray fa éprouver tout genre d'esprit. Maintenant ianao am'zay manana connaissance, je connais le diable et je connais Dieu. Je sais qui écouter ou pas zany. Alléluia.